Ny coalition des radios sy nietsika tantsorika covid-19 dia manolotra ho anao angano arirarira raha fahoriana sy ireo zanany telo mirahalahy angano no soratany Aricom Sarandry. Fa ino ny dia nisy mpanjaka ray antsoina hoe Rafahoriana nananjanaka telo mirahalahy. Nietraketraka sy nanafika an'ireo fanjakana rehetra manodidina azy izy ka nampahory azy ireo. Nanana miaramila matanjaka sy maherisetra manko izy ka tsy nisy naharesy azy mihitsy. Indray andro anefa nifanaraka ireo mpanjaka rehetra teo amin'ny manodidina fa hitambatra hiady aminy. Raikitra ny ady na andrika ny ra miaramila maro be ny dripadripaka noho ny farany resy any Rafahoriana sy ny miaramilany. Tsy nanaiky ho lasa babo anefa izy fa nandositra niaraka tamin'ireo zanany telo lahy dia lasa nitsoaka tany aparan'ny tany hono izy ireo ka tonga tao amin'ny toerana misy ny fonenan'ny fanahy ratsy. Inona nataonareo aty? Hoy ny fanahy ratsy tamin'izy ireo. Tsy fantatrareo nga fa tsy azo alehan'ny olombelona aty. Ny fanahin'ireo olona efa maty avy nanao ratsy teny ambonin'ny tany ihany no afaka mankaty. Oka ry izay mba hijanona eto, hoy Rafahoriana. Mitady toerana efenan'izay fa enjehany fahavalo. Tsy mbola vita ny asanareo eny ambonin'ny tany fa miverena any, hoy ihany ny fanahy ratsy. Ny talao mafy teo ny Rafahoriana mba ho afaka mijanonao. Noho ny farany dia hoy ny fanahy ratsy taminy. Tsy maintsy manao fifanekena amiko nareo raha hijanona eto. Tsy maninona fa ekenay avokoa izay tadiavinao, hoy Rafahoriana. Izaho ary noho izy, hoy ny fanahy ratsy. Ataoko tsy hita maso tsony tahaka ny fanahiny maty nareo. Tsy maintsy manaraka mibaikoko mandrakizay. Nanomboka hatreo hono dia lasa tsy hita maso tsony tokoa ny mpanjaka Rafahoriana sy ireo zanany telo mirahalahy ary nanatanteraka an'izay baiko rehetra nomeny ny fanahy ratsy. Indray andro no nilaza tamin'ny Rafahoriana ny fanahy ratsy hoe te hampiororo an'izao tontolo izao ka raha misy amin'izy telo lahy zanakao mahatanteraka ny faniriako dia hampanjakaiko manerana an'izao tontolo izao ianao ka hampahory ny olombelona rehetra eny ambonin'ny tany. Dia niantso an'ireo zanany telo lahy ny Rafahoriana ka naniraka azy ireo tsirairay mba hanatanteraka ny baiko ny fanahy ratsy. Ilay lamatoa no nalefa voalohany. Nandeha nitetitety teny rehetra teny izy, nitady izay hevitra ampiororona ny olombelona, saingy tsy mbola nahita. Noho ny farany tonga teo amin'ny toerana ray feno diky masiso tsy misy ohatr'izany izy. Tsy misy mampiasa kabone hono ny mponiny eo fa samy manao malotony eny rehetra eny. Indreo misy lalitra marobe mitangorona eo amin'ny diky etsero. Nahita hevitra tampoka izy ka nakan'ireo lalitra marobe ireo mba ho namany. Rehefa izany dia nanamboatra aretina mahafaty avy tamin'ireo diky izy ka nantsoiny hoe kolera no anarany. Nasainy naparitaka ireo lalitra ireo ilay aretina avy eo ka lasa naniditsidina sy mipetrapetraka tamin'ireo sakafo nohan'ny olombelona ireo lalitra marobe avy niosina avy teny amin'ny diky. Tsy ela dia maro ireo olona narary kibo sy nivalana ary maty. Rehefa nahitan'izany anefa ny mponina dia nanadio ny tanàna sy nanamboatra kabone ka tsy ela dia foana teo ilay aretina mampiorooro. Niala maina ilay zanaka Rafahoriana satria tsy niparitaka manerana an'izao tontolo izao ilay aretina. Dia nandeha indray hono ilay zanany faharoa. Nanome toka izy fa tsy maintsy vita ny mampiorooro an'izao tontolo izao. Lasa nakeny amin'ny toerana feno fako sy feno loto isan-karazany izy ka nahita an'ireo voalavo sy parasy marobe samy ny faly avanja teo. Nomeny aretina mahafaty antsoina hoe pesty ireo voalavo ka nasainy naparitaky ny parasy izany. Tsy ela dia betsaka koa ny olona voan'ny aretina tao an-tanàna. Niororo ny mponina rehetra satria maro no maty. Tsy nionona fotsiny tamin'ny fanirahana ny parasy anefa izy fa mbola nirahany hifamindra amin'ilay aretina koa ny olombelona. Ary na nefa maty aza dia mbola mamindra hatrany. Vao maika ny tombony tahotr'ireo mponina tao an-tanàna. Nahazo toky ilay zanaky ny Fahoriana fa ho tanterany ny hiraka nampanaovina azy. Tsy maintsy iorooro amin'ny aretina io izao tontolo izao izy satria
aingana dia aingana ny fiparitany. Kinanjo tonga saina tampoka iady amin'ny voalavo sy ny parasy ireo mponina. Ny sorony avokoa ireo lobolobo firen'ny voalavo no dioviny tsara ny tanàna. Naparitaka ihany koa ny fanafody famonoana bibikely sy famonoana otrikaretina ka resy an'ilay pesta. Niala maina koa ilay zanaka Rafahoriana faharoa. Nanomboka ho kivony Rafahoriana ka niteny tamin'ny faralahy hoe ela sisa no farafanantenako. Raha tsy vitan'ny lahy no mampiororo an'izao tontolo izao dia tsy ahazo an'ilay fanjakana nampanantenan'ny fanaratsy aho. Matokisana ry dada hoy faralahy fa tsy maintsy vitako izany. Dia lasa ihany koa izy. Tsy naniraka lalitra na parasy fa ny tenany mihitsy no nizaran'ilay aretina ho an'ny olombelona. Fetsy no rozokony izy ka tsy mba nanao be fiavy. Nataony misoko moramora ny fanafiany. Tsy nataony fantatry ny olona akory ny fisian'ilay aretina raha tsy efa andro vitsivitsy atỳ aoriana. Mandritra izany fotoana izany anefa izy tsy mitsahatra ny manaparitaka azy hatrany ka izay vo dia asainy mamindra amin'ny hafa na dia tsy mbola marary aza. Rehefa nanomboka ny maro no narary sy matin'ilay aretina vao samy migoropaka daholo ny olombelona rehetra. Tsy ela akory anefa dia efa nahatety an'izao tontolo izao izy. Velombolo ny Rafahoriana fa tsy maintsy hanjaka eran'izao tontolo izao. Mikaroka fanafody andresinan'ilay aretina hono ireo manampahaizana rehetra ety ambonin'ny tany saingy tsy mbola nahita. Tivy ny olombelona. Kinanjo niseho indray hono Ingaby Rafaindrena nilaza hoe aza kivo fa tsy haharesy anareo io aretina io na dia tsy mbola misy fanafodiny aza raha manaraka an'ireo fepetra rehetra fiarovan-tenanareo. Aza vela hiparitaka amin'ny alalan'ny fifampikasoana izy fa ajao ny elanelanay iray metatra. Ajao koa ny fahadiovana fa aza mandrora sy mandrewaka na manisy-telo eny rehetra eny. Tapehany ny vava sy ny orona mba tsy hahafahany miditra ao ary aza mikosokosoka maso. Raha sendra mikohaka na mievona dia tapehanao amin'ny lato-tsandry ny vava. Sasao amin'ny rano sy savony matetika ny tanana. Nisy olona sasany no nosorena rehefa nandrehan'izany teny Ingaby Rafaindrena izany ka nanao hoe efa fantatra izany efa makaleo anay aza ny meno azy isan'andro. Tsy mahavoanay io fa aretin'ny mpanan-karena. Tsy aretina voatokana ho an'izany izy io fa rehefa tsy mitandrina dia mety ho tratrany avokoa hoy Ingaby Rafaindrena. Na ianao mihevy tena ho salamy io aza mety ho efa avo fa tsy mahafantatra ka mitandrema foana fa aza manao akinanga. Raha samy mankatoy ny afatry Ingaby Rafaindrena ny olona rehetra rankisy dia tsy maintsy hiala maina indray ilay zanaka Rafahoriana ka tsy hanjaka eto ambonin'ny tany intsony izy. Angano arirarira. Ny Coalition des radios sy ny hetsika tantsorika Covid-19 dia nanolotra ho anao teo. Angano arirarira.